miova sy mivoatra ny toetoetry ny olona amin'izao vanim-potoana ny antsika izao raha eo amin'ny lafin'ny fitorinan'ny filazantsara ndrasana. Voambolana nampiasaintsika taloha zany atao hoe tafika masina zany. Amin'izao moa mbola misy mampiasa an'izany terme zany hoe andehanao tafika masina. Ao ireo antoko mpinoana zay mampiasa ny terme croisade. Et déjà ao anatin'ny fampiasana le terme croisade manahirana ihany satria mamoa ataontsika hoe ratra ny lasa manahirana teo amin'ny tantara izany. Fa tsy any ny resaka. Fa ny any tika tongavana dia zao hoe miasarotra dia miasarotra ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao eo amin'ny fampitana ny hafatra ny filazantsara eo anivona fiarahamonina izay ahoana volatsika azy miha likiliky na miha hostile amin'izany atao hoe tenin'Andriamanitra zany. Efa natsinjo an'io Inga Dietrich Bonhoeffer, théologiana allemand, tamin'izy nanohitra ny Hitler, dia raha fony tany amponja izy dia efa naminavina sady hoe hanao ahoana izy izy ny mety hoendriky ny atao hoe fiangonana na ny finoana kristianina any aoriana. Tamin'izany izy dia efa nametraka zany fanontaniana zany. Dia izao ny citation ny Bonhoeffer zay mila dinina tsara satria raha tsy azontsika izy dia mety ozintsika hoe miteniteny foana le rangaty. Izao ny tenen'ny Bonhoeffer hoe il faudrait vivre dans un monde comme si Dieu n'existe pas et cela devant Dieu. Averiko ny fehezanteniny, il faudra vivre dans un monde ou dans une société comme si Dieu n'existe pas et cela devant Dieu. Ici, il faut vivre dans un monde où Dieu n'existe pas, mais comme si Dieu n'existe pas. Et cela devant Dieu. Izany hoe ny tiano tenenina dia zao hoe ny réalité misy eo anivon'ny izao tontolo izao dia tsy manana an'ilay atao hoe monopole d'idées na monopole de mœurs na monopole de conviction intsony ny finoana kristianina. C'est fini ça. Mety manana nostalgie ny sasany fa efa namaniny laozany toetrandro satria mivoatra ny zava-misy maneran-tany. Noho izany dia isika zany ny fomba ny attitudetsika manona zay dia hoe ny zava-dehibe dia tsy ny ampiseho ny religiosité tsika no zava-dehibe fa ataovy toy ny tsy misy Andriamanitra. Izy tsy miteny hoe tsy misy fa ny zavatra izay ataonao rehetra dia manatrika an'Andriamanitra. Raha ataoko amin'ny teny hafa dia zao hoe amiko ny mpitoro ny filazantsara dia hoariko amin'ny surfeur. Tanareo mpanao surf. Ny vrai surfeur mpanao compétition internationale dia mifaninana mihitsy manenjika an'ilay vague farany ngeza sy avo indrindra. Nefa ry vague ireny mampatahotra antsika. Dia les vrais surfeurs manana réputation internationale dia mifaninana amin'ny record hoe plus la vague elle est haute, plus le spectacle est magnifique. Zany arakaraky mangeza an'ilay onjan-dranomasina no ahafahan'ilay surfeur mampiseho hoe tsy voatelin'ilay vague izy fa afaka misurfer eny anelanelany eny ka manome figure tsara tarehy mampiaiky ny mpitazana rehetrarehetra. Amiko koa zany zay hoe manoloana an'ilay vague izay anti-christianisme amin'izao fotoana izao dia tsy natsona antsika hanao confrontation zay le hoe croisade. Za zany tsy tiako tsony zay terme croisade zay sy tafika masina zay, tsy hanao confrontation frontale amin'ity zao tontolo izao ity fa ny contraire an'izay. Ny fahaizantsika za tsy teny hoe milomano fa ny fahaizantsika misintégrer ao anatin'ilay izy. Zany hoe misinfiltrer mihitsy. Ohatra ny ataon'ny commando manao infiltration dia rehefa misinfiltrer ao anatiny ianao dia avy ao anatiny ianao no modifier les systèmes. Donc zany amin'izay fotoana izay tsy miévangéliser olona intsony no priorité antsika fa miévangéliser les systèmes. Zany hoe miditra ao anatin'ilay système ianao dia les systèmes no atakena.
io le zany Paul any amin'ny épistile any manao hoe tsika tsy mitolona amin'ny mofo amandra zany hoe tsy braqué any amin'ny olona ntsony ny basy ny cible fa ozy izy hoe tsika tsy mitolona amin'ny fa fahefana sy fanapahana sy fanjakana am'izao sy ny andriana zao famaizinana zao amin'ny teny française de hoe principat et autorité zany hoe ilay moteur mampiodina an'le fiarahamonina iny no tokony tafiana évangéliser le système fa tsy évangéliser les hommes satria le système no misy impact sy influence amin'ny olona raha izay faharoa manarakaraka zay tahaka an Jesosy rehefa namonjy an'izao tontolo zao Andriamanitra tsy maninona fantena petraka aminareo maninona tsy tonga de Jesosy lehilahy lehibe 30 ans no nidina avy any an-danitra no ety mianjely any ambony rahona de tonga de nampidirina teto tany fa maninona no miditra tany akibona vehivavy izy ary nanomboka zaza satria tsy maintsy manao immersion tanareo zay misy le izy mitsofoka ao anatin'le système mihitsy izy fa tsy hoe manindry le système zinareo hoe avy any an-danitra de tonga de hoe za Andriamanitra de za mi-imposer ny loako non miditra ao anatin'le système izy mi-s'infiltrer ao anatin'le système izy dia avy ao anatiny izy no manao ny asany zany hoe ty zany le formule hoe pour évangéliser le monde il faut d'abord aimer le monde ataonao ahoana ny handresy lahatra zao tontolo zao raha tsy tianao aloha ilay zao tontolo zao lay olonao il faut aimer les gens à qui on doit évangéliser eo ny problème tsika zany manana esprit clientélisme fa tsy hoe Andriamanitra rehefa nitia hamonjy zao tontolo zao de no tiaviny aloha zao tontolo zao toy zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao zany hoe tsy afaka ny hanova raha tsy tia an'le zavatra ovana tsika le fitiavana eto tsy hoe lasa mandray volotany fa tianao le izy mampalelo anao izy de miditra ao anatin'le izy anao mi-s'infiltrer zay le zaka ohatra ny surfeur dia ao anatin'izay anao no miditra ny anatin'le système ka afaka miattaquer an'le système mihitsy any amin'ny resaka fonctionnement le système izay no fanamby lehibe am'izao fotoana zao fa tsy le mandeha mitety varavarana intsony sy mitety tsena fa attaquer le système dia rehefa tratra any amin'le système dia iny système iny rehefa avy eo natinona sy tiana misy impact any amin'ny olona ka manamora ny fitoriana ny filazantsara eo anivon'ny fiarahamonina izay no afatra ho antsika amin'ity anio ty de mampahiry antsika rehetrarehetra hoe évangéliser le système et non plus évangéliser les êtres humains anjaran'Andriamanitra manova an'iny fa tsika ny système no anjarantsika ny s'infiltrer ary transfigurer le système avy ao anatiny. Samy hitain'Andriamanitra tompoko.